Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fahamerabantsika tsirairavindray tratry ty alakamisy fa 17 ny volana aogositra ity. Tonga amin'ny lesona ho an'ny lehibe indray sika ka dia manasanao iray vavaka amiko. Andriamanitra tsara Andriasandanitra, mbola velom-pisaorana anao izay mbola nomenao izao fotoana izao fa nay mandinika ny teninao. Mangataka aminao Tompo mba miela amin'ny fahadisoanay sy ny elokay rehetra, ary koa naiky teny manoloana anay fa tena voninky hainao anao izay. Mangapy anao koa mba hiasa ao am-pony tsirairay avy izay miaina izao fandaharana izao, ka hitondra soa ho an'ny tsirairay avy ny fandraisana izany, na ny fahalalana na ny fahamarinana, mba ahafahany miroso mandrakariva aminao. Tonoana sy angatanay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe alemem-panahy fa tsy volentika. Alemem-panahy fa tsy volentika. Amin'ny filazany hoe andro fanavotana dia manasa ny olona Paoly hihevitra ny tena lokan'ny vavany ao anatin'ny tontolo-kevitra ny fiverenan'i Kristy fanondroany. Koa azo lazaina fa mikasika ny fampiasana ny fitenenana eo ampana kekezantsika ny tranga lehibe io ny voalaza ny eo amin'ny Efesianina 4:4, 1:3 sy ny 2:3 manao hoe esoro aminareo ny volentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolobo rehetra. Ary aoka samy alemi-fanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampiantra sy ifamela heloka tahaka namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy. Raha hiverina ary Kristy, ino ireo toetra sy fitondran-tena mifandraika amin'ny fitenenana izay tokony hialana? Inona kosa ireo toetra sy fitondran-tena tokony hananana? Maneho baiko fanjarana indray Paoly ao amin'ny antso farany ataony ao amin'ny Efesianina 4:4 ihany, fa manomboka amin'ny 7:12, izay toetra ratsy enina no asaina esorina amin'izy ireo. Manaraka izany dia baiko mandrisika mba ho izy hoe samy alemi-fanahy ka ifampiantra sy ifamela heloka. Ary avy eo omeny ny antony, natao ifamela heloka tokoa ny mpino tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helony. Eo am-panombohana sy famaranana ny fitanisana ireo toetra ratsy eniny Paoly dia mampiasa an'ilay mpamaritra mahafoaka be hoe rehetra, folentika rehetra hozy izy, lolopo rehetra. Ary eo anelanelan'ireo no misy an'ireo toetra efatra anankireto, manao hoe fahavinirana, fahatezerana, fitabatabana ary fitenenan-dratsy. Io farany io dia nadika avy amin'ny teny Grika hoe blasfémie, izay tsy manambara fotsiny ny fomba fiteny maneratseran'Andriamanitra fa izay maneratseran'ny olombelona hafa ihany koa, toy ny hoe fanenjikenjehana zany na ny teny ratsy mihitsy aza. Toa mivadika ho teny pahatezerana na hoe fitabatabana sy fitenenan-dratsy ireo toetra ratsy, izany hoe ao anatin'izany volentika, fahavinirana, fahatezerana ao amin'ny ilay fitanisana lazain'i Paoly. Raha ny marina dia tiany Paoly ny hitsara antsika tsy hanao ny fitenenana ho fitaovam-piadiana zany. Tsy maintsy esorina tsy ho isan'ny fitaovana ampiasain'ny kristianina ireo toetra mahatonga fahatezerana sy ireo fomba fiteny manetsika an'izany. Tsy roborobo ny fianakaviam-ben'ny mpino ary tsy handroso ho an'ny firaisana ny fiangonana raha tsy alana ireo zavatra ireo. Tsy azo fohanana nefa ny teny tsy mendrika fa azo soloina kosa. Raha fitinina ny tena holazaina amin'ity an'io ity dia ny firesantsika eo anivon'ny ankonan'i Kristy sy any ivelany dia tsy tokony asesiky ny hatezerana fa ny alemem-panahy sy ny fifampiantrana ary ny fifamelan-keloka izay mifototra amin'ny fenitra ambony lavitra dia ny famelan'Andriamanitra ny helontsika ao amin'ny Kristy.
asehon'ny Paoly manko fa ny fambelan-keloka izay midina avy amin'Andriamanitra ao antsika ary koa ny fambelan-keloka marin-drano izay eo amintsika samy isika dia tena zava-dehibe tokoa ary tokony ho tanterahantsika na eo amintsika sampino izay efa tanteran'Andriamanitra eo amintsika ihany koa. Raha ivavakintsika misaotra anao zay raha eo ny amin'izany lesona nomenao anay io izany dia mangataka aminao zay mba hampianatra izany eo aminay mandrakariva ary indrindra nome anay ny fanahinao masina mba handrisika anay mela ny heloka ireo namanay na ny havanay na ny olom-patatsay ary koa tahaka ny namelanao ny heloka tokoa no hamelanay azy ireo. Ampianaro izay mba tsy hanana folo-lentika fa handroso mandrakariva aminao hitaizan'ny toe-panaraka ny sitraponao tokoa ary koa hanambaran'ny fitiavanao eo amin'ny hafa. Tononona sy angatanay aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.